Nanambara kosa ny teo nevony fitondram-panjakana fa vonona iara-iasa amin'ny ben'ny tanana izay voafidy eo izy ireo indrindra amin'ny fanatotosana ny drafitra fanajariana ny commune. Fototry ny fampandrosoana ny commune ary dingana lehibe amin'ny firosoana fampandrosoana ny navitan'ny fifidianana ben'ny tanana sy mpanolo-tsaina izay nitotosaina ndraiky amin'ny 3 jolay lasa teo i Andriamatoa Rivo Rakotovao nisy mpanjakana mizana amin'ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena fampitaovana ary ny fanajariana ny tany. Nambarany ihany koa fa vonona iara-miasa amin'izay ben'ny tanana lany eo ny fitondrana fohipeny. Lany le mera anankiray mivotra anankiray manana n'ilay schéma d'aménagement communal izy raha milasan'ny resaka fanajariana ny tany dia miady hevitra izy aty amin'ny ministera ady hevitra nefa miainga avy any aminy inona ny tiana atao inona ny programme an'asany inona ny zao misy ambaratonga ny fomba fanatanterahana an'iny ka rehefa voady zay inona moa dia davitsy hita amin'ny firenena fampandrosoana amin'ny firenena dia davitsika ary ny firenena dia mialana amin'ilay vohitra tsirairay zay ny mahalehibe an'io fifidianana teo io satria io ny any ny fototra ny fampandrosoana any amin'ny rehetrarehetra any ka olona io ve ny lanom-bahoaka eo raha ohatra miteny izy hoe ny anay ny tsena no atao alohan'ny sekoly ohatra zay dia davina fanampiana rehefa zay fanapa-kevitry ny conseil municipal sy numero manatanteraka fanjakana foibe tsy manana olana amin'izany zay rehefa ohatra amin'izareo fa manaraka an'izay ambaratonga an'izay satria hitatsika miteny an'izay ianao hitatsika zao tamin'ny fotoan'andro mandeha ny tsena tamin'ireny nataon'ny fity reny dia jereo vao nefa tsisy olona mivarotra eo amin'ilay tsena reny reny io zay hoe tsy ampy lay vina hoe inona ny tena ilain'ilay olona aiza le zavatra toerana ametrahana azy fa dia natao le tsena tsara tarehibe dia ny olona mivarotra any ire mitrano falafery ambadika ary fa dia le tsena nefa trosy reny trosampanjaka reny zany le tia areny zay nametrahana hoe tsy maintsy mametraka schéma nareo satria iny le vina iny. Ny mpitantana ny commune no mamaritra ny tetikasa fanajariana heverina laram-pamiana ho an'ny tanàna iadidiny iarahana gouvernement tamin'ny fanatanterahana ny asa nanome toko ministera-panjakana misahana amin'ny fanajariana ny tany fa vonona ny iara-iasa amin'ny ben'ny tanàna vaovao hitantana ny commune 520 manerana ny nosy izy ireo.